teren'Andriamanitra nitorinny rahalahy teo momba ny famonjena sy ny fanasitranana. Mahafinaritra tokoa ny nahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany ry havana, fa sady nanaolana izy namonjy nanasitrana, ka amin'izao fotoana izao isika dia hivavaka ho an'ny manana olana sy ho an'ireo marary. Ka na inona retinao, na inona olana misy eo aminao, dia izao fotsiny nangatahako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manana finoana fa na dia kely ohatra voatsinapy aza ny finoanao ka miteny amin'ny tendrombohitra manao hoe miangota hoy Jesosy ary minjarary an-dranomasina dia maika anao izy. Ka amin'izao reso fotoana izao asaika amin'ny anaran'i Jesosy anao izay manana tsy fahasalamana mijoroa eto aloha eto fa entina mambavaka ianao ary toanana mambavaka ianao ry havana. Ireto rahalahy maro ireto hitondra mambavaka anao. Raha manana olana ihany koa anao, maro ny olana. Tsika olombelona dia tsy maintsy mandalo olana. Ka noho izany angatahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona mba hivany ny olana eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny tokantranonao. Manana zanaka maditra ianao, manana ihany koa vady maditra, hoeta mambavaka ary toananay amambavaka ianao. Miroso rahalahy eto lolo hivavaka ho an'ny ratolona iratsika ho voninahitran'Andriamanitra. Aendany ny herin'Andriamanitra ilatsaka anasitrana alina dia akapoky Jesosy Kristy itsivy amin'ny telopolo anasitranana ny loha rano maretina rehetra. Manana finoana hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay ry Tompo-Andriamanitra rainay, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay nalefana taty ambonin'ny tany tady tsy hamonjy mivery. Anafaky ny ampahoriana ihany tokoa ary tsy vitan'izany ihany fa nandatsaka ny rany teo ambony